Radio Don Bosco. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco. Singambolo. Nosoratany Souza Marie Yolande. Ovelominy Onsi Vantsoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro faharoambin'ny folo. Herinandro zay fa nisy inona azy mety be ataoko angamba ny olo tianako. io tokoa ny fahasarom-posaina ny anao lahy. Allo? Aiza indry zao? Eto tanàna zao za zay sito miaraka. Miala tsiny akia fa na ny antso anao aza tena tsy vitako mihitsy. Zao nge vohitako ny telefônina fa latsaka tany anaty fitoeran-damba maloto. Ka tsy zany fa tena lasa saina be ahy enao tsy ny antso sady tsy hitany tany am-pianaranareo koa. Ka ahoana, inona ny vaovao? Atao trano ato zao tonga ato papa sy mama fa misy fitsaboana raha mama aty arivo dia hijanona fotoana maharitra tiry zareo. Ay, fanararindray nge izy. Efa tena salama izy amin'ny akapobeany fa zany hoe misy fanaraha-maso tsy maintsy ataony fotsiny dia niaraka tamin'ny zalo foana ka na ny fianarana aza tsy afaka natoko. Ay ve zany ny zava-misy dia roviana zany ianao ny anatra? Tsy maintsy amin'ny latsinainy Sandra, tena miala tsiny mihitsy. Fantatra fa tena niasa saina be ianao. Ny politiko zao ve moa dia tsy halasa saina? Mila vola nga ianao? Tena mila mihitsy Tsy afaka hivoaka ny trano andrefa vola fa zao makanisy ianao Zito aty dia eo mba havady raisinareo ny vola. Aloha Zito no andray azy. Mazava. Apetrako amin'le mpiandro tanànao dia miala tsiny akisy ery. Tsy misy tsiny malala fa za matahotra ianao Fa misy inona indreo ake? Manara-maso ny fahasalaman'ny mamana aty arivo ny izy dia mety hijanona aty elaela fa andaontsika isenao aka volany. Efa tena kikina mihitsy nge za Dia tsy misy andehanana bus ve aloha? Mandehana aloha ela mitato fa ny toerana lavitra be iny ve dia ho vita dia-tongotra. Ay, ka aleo ary akany amin'ny mama aloha dia averina ny azy rehefa tongotsika.
fantatra se tsara ve fa tsy hampalalana ny salotsony inge ireo zazy ireo fa zay ho vadiny se zany no hitondra azy ireo ho tonina terany satria misoratra amin'izay koa izy ka tsy maintsy ho tezainareo eto zany tena vonina hitaizany zanako tokoa ary papa ary teny honoko fa olona vonina ho tiany zanako no alaiky vady io efa zao ay ve no eritretin'ny papa ho soratana taminareo sy mama ny zanako ka teny izany tokoa anaka ary efa resaka mivady aza fa ho tezaina any ambanivohitra izy menadana izy niralahy zanaka saloika miala tsiny kosa aloha papa fa tena zay eritretinareo zay no tsy azoko ekena mihitsy eny tsy manome-tsy ny anse mihitsy alohany amin'izay mamy tokoa ny zanaka anaka fa ny mampanahana sy saloiny dia ny any ariny raha tsy fitondrana ireo zazy ireo zay ho vadiny se dia tsy maintsy voaka amin'ireo zazy ireo ny marina inoko kosa aloha papa fa tsisy an'izany fa isaloiny moa zany dia tena afony zanany mampalahelo izy anaka sainge efa ny fanarahany zany fa teniny tamiko jimiany hoe mba hitsiditsidika an'ireo zazanateran'ireo izy na tsy hitonina ho reniny azy tandremo tsara eny tsy maninony zany ka ohatray arinona no mampisentonse ka misy toe-javatra maro samy hafa miseho tokoa amin'olona tsirairay avy samy mizakany azy zany tokoa ka jereo zao ny reniny se zao ny zavatra zakainy dia saloha izakany tsy eo anilany zazana terany fa rehefa manambady indray izy ka hiteraka vao mety hitonotony ny zavatra zakainy ingambaka ary so dia efa mba mivoaboaka ary saloha mbola ao anefitranony eo izy ka tena aleo fiainy ray volana mihitsy izy no mifanaoka misy vokatso azy mantsy zany indrindra raha hoe hiteraka efa sandrangy io mahavoa foana amin'izay atao rehetrarehetra zito indray izay zaniko fa azafata inge zito saika mba hiresaka manokana amin'ny jimia tsy olana ka ataovy ary nresakareo fa misy inona kisery vity ny fianarako ka zao so dia mba misy efa tokony zavatra tokony olazainy lamiko amin'izay mahakasika antsika manokana aza vo tsara aloha fa tsy azoko inge ny tiana olazainy jimia so dia efa tokony mieritreritra ny androso alolo kokoa ary tsika ny amin'ny raharahantsika ny tiako lazay seria tsy ary leo ve hiandry ny fahavitan'ny fianarako vo hanao ny raharahantsika ay sandra fangahy efa maika ianao tsy zany ka fa so dia ianao no efa maikako aleo seria loha amin'izao le asa alohan'ny fianarana nefa efa manatokatrano hoe ohatrany tsy tiako marina izany dia isoeritreritra indray aho zany tamin'iko ny hevitra fa efa maika be ny anambady izy fa iny ty mahalasa sainanao tampoka ty tsisy ninona ka andeha iodina kely tsika atao trano mahakamo be atao trano ato miara-mikorana amin'ny fianakaviana ve dia akamo andao ary hijanona indray raha izay ny tianao tiako ne lahatiry sandra za koa ti anao singambolo nosoratany Souza Marie Yolande novelominy Ons Vantso niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto Arsinez Bruno Rakoto Malala no nandray fosina anaty tosa vola itoy fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco singambolo nosoratany Souza Marie Yolande ovelominy Ons Vantso miaraka amin'ny Faly sy Rakoto Arsinez Bruno Rakoto Malala no nandray fosina anaty tosa andro fahateloambifolo Jimia fa mbola te handonga ianao
maninona mihitsy koa ary atika. So dia mba tsy mahataty mampinono ianao e. Misy an'izany koa ve? Dia vao enim-bolana ve ny akena dia tsy inontsony? Ny fotoananao moa mandeha tsara. Toa tsy nandeha tamin'ny volana ambony a. Ie, dia tamin'ity mbola tsy tonga koa. Zany ve? Ka raha izany aloha manao testa ianao ka. Alaina ve? Testa de grossesse re zany. Dia ho be voka sady ve ianao ty? Dia ahoana tokoa moa zany raha be voka tokoa? Mahazo amiko ianao fa tomemezanao fotsiny ke. Ka le pozinao nge mampime ahy. Tsy tianao ve raha efa be voka tokoa ianao? Ka nga moa misy an'izany hoe tsy tiany izany fa ateraka izy rehefa eoko. Andraso aloha raha hividy testa vetivety. Rovina koa reno afaka sa mahalolo isa-maray izany. Isan'andro dia ho be voka sady ve saloha e. Zaho koa moa tsy mba niheritritra ny tandrina mihitsy. Eny e. Kisaloha elaka izany tsy ny onana izany. Ka nareo moa tsy mandeha aty mihitsiko. Zaho koa tsy afaka ako. Tsy afaka makaizy e. Fa vao maika ho tena lasa tsara tarebe ianao e. Zany. Manadio tarehy ve saloha ity e. Sady jereo fa mavana tsara tarebe mihitsy ny endrikao. Aiza koa no ahitana izany Sandra? Ka ahoana kisaloha? Saloha lava volo be mafatifaty mahafinaritra. Zao fotsiny e. Eto foana. Ka ndao ary mba hiaraka amiko andendendry e. Kambe a. Sady efa tsy zatra an'izany a. Ka andao fa rehefa miaraka amiko indray dia ho zatra foana e. Saloha indiana mba androso ranom-boankazo ny vahiny e. Ie. Alefa koa le gâteau ao. Alefa azy daholo e. Aleo nampy an'ny saloha kely malala amin'ny foko-tery aloha e. Fa taizany gâteau zany. Nambariko maly rivaka. Rehefa hoe tsy tonga papa ho maly dia nanao gâteau ho antsika ato. Ay, misaotra chérie. Fantatrao mihitsy ny zavatra tiako ataonao foana. Radio Don Bosco. Saloha maninona nge no ampijalianao e? Tsy mieritreritra ampijaly n'izany izany ary zito a. Fa tena mbola miala tsiny aminao fa. Saloha azo foazina moramora nge ny fitiavany. Avelanao amin'ny azy dia ataoko. Toy ny olona ray tairina amin'ny toromaso hitsamboatra sy mety ho lasa daly. Dia ohatran'izany ary zito a. Ka zange tsy hamelanao irongatra nao adaly. Rehefa taitra izy dia fieniko moramora eto tratrako ary tsy aleo nilanao mihitsy a. Misaotra zito a. Fa raha tena tianahy ianao a. Dia andrasy ihany aloha izay voazany. Inoko mantsy fa hoe rehefa mba feno taona dia hifono fitiavako. Satria fitiavana endriny ianao e. Tsy mamaika. Fa eo amin'ny fotoana tokony ho izy vao taitra. Azonao tsara mihitsy n'ilay izy. Ento ireo ranom-boankazo ireo aloha fa izaho hitondra gâteau e. Efa sasamiandry izay izy roa izay. Eny aky malala. Ka tena mangatsiaka be izany ko. Ry gâteau. Tiako arapaka samarero mihitsy. Solo fa mahay manamboatra gâteau Jimmy. Fa dia izaho mila ho lasa dalina amin'ity gâteau. Raha tsy na gâteau ny ahozy izy ka dia anamboarany gâteau foana. Radio Don Bosco. Ampanarano foa amin'izany. Fa inona na ela be anao zito tato an-dakozia tato e? Ka fantatrao ihany zitoko. Dia nanaiky amin'izay tiany atao ianao tato. Miresaka izy dia resahako. Tsy miova ny hevitro fa dia izay fotsiny. Tsy efa voasafosafo ny hatrany am-paladia ve zao ianao io? Ka ianao koa ny antehanasany zareo aty. Maninona zao raha mba hoe Sandra na saina? Ny tsy nanasako ny Sandra rery tsy tiako hiakatra any ambony izy ahita ny ekena. Rehefa eo zito vita resako amin'ny salony fotsiny dia zay e. Marina aloha izany.
fa jimia mialatsiny alorana patezitra anao e fantatro ny fiasan-dohanao fa zao vita angany ataonao ie efa vita ka andao ary aho orokely aloha raha tsy reraka ianao e ka andao ary sady hitako tena valaka be zany ianao fa maninona dia tsy haiko fa ohatra mitady anavy mihitsy ahy io ka andao ary tonga dia ho any ambony ao amin'nytsirea izay ny teniny lehibe sady roa volana fotsiny ange izany ho any fianaratsoa e fotsiny io ianao zany mihitsy ny tena tsy tantoko fa tsoroko aminao le voatendry asany amin'ny faritany aleoko azy mieritreritra hoe miady kelytsika dia tsy mifampiresaka volana na hoe tsy meona mihitsy azy amin'izay tsy maninona toy izay hoe ianao andeha any amin'ny faritany azy seria alamino re sainao e tena efa tato tsaiko mihitsy zany tsy fitiavana misy araka amin'olo tiako miala lavitra izany ry Sandra da tena tsy lamima mihitsy ny saiko nefa tsy afa manoatra tsika sady hitanao koa fa mpiasa vaovao eny tena tsy afa manoatra tokoa Jimmy tsy matoky avy eny felahy ka tsy resaka tsy fatokisana mihitsy ny antony fa hainao le hoe ho any amin'ny faritra mihitsy ny tsy tiako aza matahotra fa niantso alina foana isan'andro eny ka nahoana moa ianao tsy antso ary na isan'ora mihitsy aza arakaraka ny sy ny fotoana afahako anao amin'izany tiako ange laty sady tena tsy androko mihitsy letsy ny raha antsika ao amin'ny tokantrano iray izany marina very Sandra ny azo ny tena tsy androko dia zasy ianao hiary taizany zanantsika zaza terako ao avaniko andray mahafinaritra be ry zato filazanao azy zaza terako avy aminao dia kolokoloko sy ho tiavintsika sady tsisy ahoran'izay zazay sa hoana ozy Jimmy tsy misy mihitsy raha ny zanaka zany aho tsy tokony hampahoriana fa raisina mpifaliana mihitsy ary hitako izao fa tia zaza ianao ary dia mifamiomana ianao fa lahy efatra na dimy ny zaza ilaiko avy aminao aza matahotra mihitsy ianao sheria fa nanatanteraka nytsodrano aza vity izany fito lahy fito vavy tsy maninona ao anatin'ny 4 taona zany niteraka foana andray kosa dia tsy asiana elanelana mihitsy izany fa atao totohatra kely matahotra zany verina tsorika eo aminao aza fa misy olona voenimbolana ny zanany dia efa be vokaroa volana le vehivavy dain kosa tsy tiako izany Jimmy ka manao lalakita kosokoso ry zareo izany sady mijaly be nge ilay zazakely amin'izany fa lasa antitra vetivety koa ilay vehivavy satria tsy misy fotoana mba hanamboamboarany vatana mihitsy misy fahamarinany ihany aloha izany telinao izany tena marina be mihitsy izany ka Jimmy tsika moa tsy atao an'izany roa taona ihany nelanelany zanantsika eny roa taona fa zao kiseria tandrema tsara ihany rehefa ny fianaratsoa any be diaibe ma tsy ny lehilahy bokosy any ka soosy lafaka any no mahalalako raha zany indray aloha dia tsisy mihitsy fa na misy azy reny mpilalao filma bokosy indrindra ny andafy reny na reny aza ny koty dia ianao ihany ny tiako mahatoky anao kiseria zay Singambolo nosoratany Souza Marie Yolande novelominy Ons Vanto niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy Bruno Rakoto Malala no nandray fosina anatitosa vola itoy fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco Singambolo nosoratany Souza Marie Yolande
ho velomin'ny ony sy vantsoa miaraka amin'ny faly sirakoto ary sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosy. Andro fa 7:40. Efa natory ngany ekena ry salo. Ie. Ka eo ary aloha esoriko ny blouson anao e. Vizana. Tena vizana mafy mihitsy. Iakatra noriko ny ekena aloha. Avy eo mba orinao. Misy rano mafana avy eo? Ie, misy ka. Tsy Radio Don Bosco. Tsy aloha ve aloha orina ianao e. Dia mandro avy eo vao manorika ny ekena. Taitra na izy raha hoe maimboaty-ambohany ianao ny anorika anazy. Eo ary. Tena valaka be mihitsy aho zany. Tato ato sa efa hatramin'izay mihitsy ianao nireraka foana e. Raha vao nanomboka narary mamy. Tatidiko mihitsy fa rehefa tonga ato trano aho vao hiditreto dia reraka sy mivalaketraka tokoa. Zany ve? Hafahafa ihany ane zany ry Jimmy e. Zany eo ihany fa ny fianarako sy ny fivezivezeko koa ny tena hitako mandreraka ahy. Indrindra moa tsy afaka amin'ny nalafisafo atsony mama. To vao maika ny tambesatra be tamiko le izy. Tena niara-ny jaly tamin'ny mama ary saloia. Tsy sahako nylazaina tamin'ny papa zany. Izy koa aza tena mafy inkeny manjo azy. Zao vao mitaky amin'ny papanao tokoa ny avy zanana hatramin'izayko. Jereo izy marary reny e. Ka efa niteneniko tsara ry izy. Mba tsy hivezivezy sy hanovizana. Fa miteny an'izany eny ianao. Fenao io moa zany ry saloa tsy mba reraka. Rehefa reraka ready miteny. Areoko izay aloha fa aloha andro amin'izay. Avy dia karakaraiko ny sakafontsika. Tonga dia ataovy sady nona mihitsy hafa ihany ny eto nilanao ry seria. Tena tsy hitako mihitsy izay natao nandritra an'izay tsy nahatetonao izay. Mahagaga tokoa ilay fitiavany. Eo ilay iray toa tsy rara iny izany. Nefa rehefa lasa lavitra mahalasa dala. Marina aloha ny ianao e. Fa teo amintsika aloha tsy nisy an'izany hoe zasy ianao tsy mifampirara sy taitra izany. Ny tiako lazaina ange hoe rehefa lasa lavitra reray vao maika tena masika be ao anaty ilay fitiavany. Raha azo atao mo sery aloha tsy isy tsony izany e. Ay, raha azo atao tokoa. Fa tsy eo ve papanao? Sandra, efa niresaka tamin'ny papa fa mba mila mivoaka kely rehefa alahady toy izao dia navelany. Ay, tsara kosa izany. Sady ianao koa nge efa lehibe. Na efa lehibe kosa aza mila makato foana e. Izay tokoa aloha e. Efa teo amin'izao toeran'izao ny izy ry Sandra vao nanambady. Ka ahoana moa tsy alalany n'ity zanany lahy hoe efa misy ano andry. Mahafaly be ihany mandray an'izany. Ianjo an'izay to. Aleo atsony izy. Namana mahafinaritra ny namana be anao iny. Izany mihitsy ka. Singambolo. Nosoratany Souza Marie Yolande. Novelominy ony sy vantsoa niaraka tamin'ny faly sy rakoto ary sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosy. Vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Don Bosco. Singambolo. Nosoratany Souza Marie Yolande. Velominy ony sy vantsoa miaraka amin'ny faly sirakoto ary sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosy.
andro fa 5 tena faly be a mahitanao indray ringa azeroma mba mavitribitrika be mihitsy ianao izany saloia na tsara kosa ny ele tsy nivezivezy be teo hoe ohatray ary ahoana nanako tia kibenao ty a io izy eka fito volana nefa tena ngeza be fa tsy toy ny tany voalohany dia ahoana aloha e ahoana no fanomanana ny rehetrarehetra momba ny terahano zao ka efa voavidiny 10 daholo fa saingy tsy fantatra hoe lasa vavy izy ohatray anaka na ahoana ny tsy nijereny tena tsy tiako raha marina ny atao hoe ekografika dia tsy nanery azy miko dia akanjo sy kojakojanjaza tonininy zany zao no vidiny 5 eo ka le tsy mifidy ohatray na ho any lahy na vavy dia mety daholo dia izay ataonareo rak'izy ho anay fifaliana ao anareo zany Jimmy tsisy ohatr'izany mihitsy tsy mandro tsony akiserea fa inona tokoa moa zany na tonga nasotro toky inona moa fa tsy nohenao ihany na tsy ary tampoko anao angambo ny dalaka ny komando isikiko efa hito re ianao tsy sotro an'izany noviana tsony mahalala anao tena ty angy ty seriako ty ry zito efa fantatro re tsy avelako andeha lavitra tsony izy ty ry zito marina mihitsy zany ka mampisotro toka ny latsy fidiny fotsiny zay vao mialetiko nareo reto koa dia mifamazivazy io vetivety aloha nareo roa oiria ary nahita sipandray ny io vela ty tonga ary dia mandehana raha misy alehanareo maninona tokoa moa raha makao amin'ny hotely zasy ianao ty lamindamy mamatsy andao ary dia aiza no ale itsy apititsyaly ao vela izy tsy lafo be ny adanyindraiko tsy maninona zany azafady mba mila samby raha azafady tompoko ay ve tena tsara be ny ato ary fa za daholo miditra ato zany ato nidirantsika mandrosoroke ay zany izy jereo nge ty fandriny ty tsy misy to azy ary aloha tonga dia hitsoraka avetrany aza dia toy ny zazakely eo kimoseria aleo loha soroko ty lobaka ty mikisa ianao dabodaboako ka Jimmy ahoana ke niova mihitsy ianao ty hatramin'izay ny rahantsika tsy mbola nitondra taty amin'ny chambre toy izao mihitsy ianao Jimmy aza matahotra ianao fa anaiky izay sitraponao rehetra na dia mbola tsy mpivady azytsika Sandra oka aloha mihitsy fa misy inona mikisa kely aloha ianao tsy inona niny hitondrako anao ato fa tena tiakaina fotsiny ahy tena zany tokoa ve ory Jimmy ampifankatinga antsika ka inona ary mampisalasalanao fantatro tokoa zany Sandra tsy mbola zao ny fotoana fa aleo ihany rehefa any mitokantrano sa tsy zany eny ary malalako ary avy aloha koa zany hidaboka eto atratranao eto Sandra raha tsy mahasosotra anao dia aza manao an'izany aleo akaina mihitsy aka eny ake sheria ary fa ahoana mihitsy ry Sandra fa mbola tsy nahita lehilahy ohatr'izany ho azary sy toa ny sasany aza terena mihitsy fa ny azy natosony mora dia tena tsy mitovy marina ny sainy bandika raha zahay ve zao miteo amin'izany toeran'izany tiako sy laniko manontolo hoe tsy nitoetsain'ny lehilahy maharitra tena mahay miaritra koa zany nefa dia efa taona ny angeny ny rahanareo izay mihitsy ary sao dia mbola miandro zazavavy madio ara-pitondratena ary izy efa nilazako azy ara fa efa hoe misy lehilahy niaraka tamiko teo alohanyko tena le fasokely ihany ny sendrery Sandra mahatonga izy mbola manaja be ndre ohatr'izao sao dia mba mihevitra izy fa tsy mbola nisy inona teo amin'ndrisiny talohany dia izany ve nefa dia tsy efa ho fantana ozy ianao ka sao dia any atokantranonareo vao diso fanantenana io ka hanimba zavatra betsakako dia izany tokoa ve ry Zito eny aloha tokoa azavaina amin'ny deny ety am-piandohana ry Zito sao dia izay tokoa no hitranga soroiden'izao mihitsy dia hoentin'ny dada amin'ny fiara ianao dia mijery biby tsy kasenao zany any eo aloha fa manery ny telefônina dada Sandra ty tena Sandra mihitsy io vetivety aloha
Allo? Allo? Manabataba ve fa ahoana? Misy zavatra kely tiako lazaina aminao. Laza hoe meno anao Hono ary Jimmy, mbola mihevitra ho zazavavy madio ra-pitondran-tena ve ianao? Fa inona sy ino mahatonga lohany-tany an'izany Tsy izany manko Jimmy, fa lasa ihany eto ny saiko aminao manaja be anaty. Nanimba zavatra zany le nitondrako anao tao amin'ny chambre teo iny? Tsy izany ka fa ahoana ny valiteninao? Ianao nefa nilaza tamiko fefa nisy lehilahy niaraka taminao ka inona indray no everako an'izany sa mbola madio Menatra ny amaly an'izany Jimmy, nefa valiko ihany Tsy. Ka zay ange alamino ny saina ary Sandra. Efa fantatra nefa ampolo ny vidy sy anjato sisa no misy zazavavy madio ara-pitondran-tena amin'izao fotoana izao Misaotra Jimmy, tiako be ianao. Tiako be koa ny ianao Siria. Afy amin'izay aty amin'ny dada ny zanako dady tezitra. Toa tsy mitsiky mihitsy rotony tsy mitely. Tena tezitra re olona ny zanako navelako rery teto mantsy izy. Mifony dada ny akena. Zay zay io fa mime tia ny dada mihitsy moa ianao tsy misy atakaloko ny zanako zany any Jimmy saloha fa ahoana? Ohatra manaikitra ny kiboko. Manaikitra? Avaiza? Manerana ny kiboko mihitsy. Misy zavatra mandevy anefany? Ay mempitombo ny fanaikiny ry Jimmy. Eo hoe jereko. Ka ahoana? Tena ho teraka ianao, mbola afaka mandeha nefany? Ie, ho any amin'ny hôpitaly. Any amin'ny klinika ny safonao any ka. Andao angany, eo anao fity blouson-ko ty fa tsisy vezivezy zany tsony. Dia ahoana ny ekena? Saky miakatra ty reny vadiny babary hijery azy. Ay, Jimmy Ahoana efa mitatao be ve sa? Ie, Jimmy efa tsy maninona. Jimmy, fa tonoroanao ny takolakolany. Ka zaza roa be zao ve ny ray naterako ka mba namena daka faly ianao. Eny faly Saloha toa misinto ianao. Ie Jimmy atory eo ary sady enjakenjana ihany ny terahanao azo mena data eo fa mbola tsy alefa tenga izy ireo. Efa hoetiny eo re tsy aleonao andrasana vetivety aloha ny atongavany. Eny ary Saloha toa maloka be ny endrika eo zany ary toa mijoko ny ranomasonao. Aza ntanina ny antontsony Jimmy. Aza manahenao fa mbola ho foana ny ranomasoko milatsika ohatran'izao. Tsy maintsy misera an'izao. Saloha raha azonao atao re dia feno tsikitsiky sy fifaliana aloha izy ty. Eny anao an'izany tokoa fa aza matahotra ianao. Tsy tiako izy fetrakana amin'ny zanako koa izao. Raha mitomany tokoa mantsy ianao tena misy fetrakana any amin'ny nononao mihitsy. Oay reny izy ta. Zanako Singambolo. Nosoratany Souza Marie Yolande. Novelominy Ons Vantso niaraka tamin'ny Faly sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray fosina anatitosa. Vola itoy. Fotoana ny tantara mitohy eto amin'ny Radio Don Bosco.
Singambolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Ovelomin'ny Onisy Vanjoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro fahinana amby folo. Rakizy tena surprise foana kosa rangano ataonareo mariny. Kambana zanako ry papa sy mama. Izany sainareo revesina mihitsy ny hafaliko. Sady lehibe ihany izy reto na kambana azy rokolao sasany avy eny izy ireo Zany ve ry Jimmy? Tena lehibe tokoa. Aiza moa papa ny finanany salut gâteau tamin'ny be voka azy ireo ka. Tsy miankambo ny nanamboatra gâteau be dia be ho ana. Dia izy eo laniko daholo. Fahoana rakizy. Iza zany no anaran'izy ireo ka? Nataoko hoe fanomezana sarobidy ny anaran'izy ta. Ie, Jimmy ihany manao ny naranjanany. Ny lahy moa atsoina hoe fanomezana ary ny vavy kosa atsoina hoe sarobidy. Radio Don Bosco. Tsy tia tena fa samy nasiako anaranay saloy amin'izy telo dahy. Marina zany. Mety koa no nataony se. De ono de zoro volan'izao zany ny saloy no mifana eo Zany mihitsy raha anaiky izy. Anaiky are inoko. Efa voalaza ve fa hoe tombontsoa ihany ny azo amin'izany dia inandray Eny ka tsy maintsy mbola hiteraka koa mantsy ianao any ariana ny anakako. Raha ny tiako aloha dia mbola hiteraka roa lahy sy vavy. Engany eo tanteraka izany anako. Tsy aloha ve akaina indray aloha saloy fa mampinomy be mantsy izy io. Izy dako reto tena matory beko. Aleo fa hitaizan'ny ekena tokotany aloha izay sy Cécile ary. Ho avy eo rehefa avy eo. Ka raha taitra tsinona izy da? Aleo fa hijany. Saloy Ho avy ava mbola manao an'ity zavatra ity vetivety Radio Don Bosco. Fa toatoandro be ianao Avy dia arosa ny sakafo. Toa tsy nanatso iny aho efa ny sakafo tany amin'ny hotely inge zay Nefa ilay laoka tena tianao be mihitsy ny ao Zany ve? Ie. Sahirana be mihitsy ve no nanomana an'izany laoka tiako zany? Tsy hoe sahirana fa nataoko ilay izy satria tianao. Ka arosoera ny sakafo fa ataovy kelikely. Vetivety ary Milalao be mihitsy izy telo tao anjaridainao Ka vo avy ny sakafo atoandro izay dia tao anjaridaina taoko. Fa karam-boankazo anazy telo tany diraka fa tia ny sakafonao ary misaotra ary saloy fa zao tiany ianao. Indra le boaty kely tsara tarehy. Fa inona indray ny ato? Andrasy hoe Hoay Kavina. Kavina volamena tsara tarehy. Ka tsy misy kavina ny sofinao fa tonga dia anao ve? Io tokoa Jimmy tena misaotra. Tena faniriko hatry ny ela mihitsy zany hoe kavina volamena zany. Zao nefa dia nitanterahanao. Dia faly zany saloy. Tena faly be mihitsy moa zany. Eo jereko kely etsy amin'ny taratra etsy. Tena meva. Tena misaotra Jimmy tena misaotra tena marina. Tsy misy fisaorana rery saloy Akaina kely venao rehefa avy misakafo? Andeha hiara-lalao amin'izanako ako. Andrasako izany ianao dia miara-mivoaka tsika. Betinao ave zao ry saloy raha ilasako hoe oka izay fa tena voko be. Efa saiko ny atsasabara aza ny laninao eo fa tsy betinao izany ary Singambolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Onisy Vanjoa niaraka tamin'ny Faly Sirakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Vola itoy.
fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny radio Don Bosco. Singambolo nosoratany Souza Marie Yolande. Ovelominy Onisy Vantsoa miaraka amin'ny Faly Sirakoto ary Sinaiza. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. andro fa vita amby folo. Fa nisina Sandra no tena dodona be mihitsy ianao tamin'ny finday teo a. Misy zavatra maika be tokoa lesy a. Zany ve? Ka izao mila vola maika dia maika a. Misy zavatra tondro papa zay dia tsy ampony ny eo an-tanana. Raha tapitra izy io vola ilaina io ka andao mba mangalany amin'ny banky vetivety aloha ela. Zany ve? Ary soa aza fa nisy alala izy fa ratsy zany ngiapatsy. Niemitra teo ny zavatra saika atao. Ny olana nefa zao. Ahoana? Tsy manam-bola ntsony afa nalainy papa daholo. Zany hoe nisy nilany vola maika koa e. Dia tsy vitan'izay ihany fa niangavy izy mba tsy hikitika volany amin'ny banky ntsony aloha. Ao anatin'ny taona maromaro dia nanaika. Ndray lesy. Fa ahoana? Fa ahoana elany nanaika an'izany? Mila vola koa nge elahy e. Raha amin'ny akapobeany tokoa neny dia tsy dia misy ilako vola e. Fantatrao tsara zany. Ny sakafo sy ny zavatra ilaiko rehetra tsy mividy a. Fa za mila vola avy any amin'ny langy za e. Ny sarandalako isan'andro, ny argent de poche, ny goûter tsy andaniny. Ka manompoko izao zany dia mba miala vola ny posy ianao e. Andray? Sady efa manify be ny atao am-pelantanako. Anaovana lasansy amin'ity fiara ity dia izay. Ty e, inona daholo ary zany e. Ka izay le izy atao ahoana moa? Dia mety hatramin'ny firy-taona zany no tsy ahafahanao mikasika ny volany amin'ny banky ka. Mona dia efa vita aza ve ny fianaranao dia mbola tsy mahazo maka? Mety tsy hatramin'izany kosa ka. Raha izay indray dia tsy maninona ka. Enoko fa olona misaina koa papanao e. Ka rehefa manambady ve moa ianao tsy tokony gazantsony ny volanao? Aza matahotra ianao fa tena olona misaina tokoa raha i papa e. Mahalala ny tokony atao. Fa afaka mandeha amin'izay ve ary Sandra? Vao tonga ao mantsy papa. Zany teny taminy hoe andeha kely vetivety fotsiny a. Rapitso alahady zany e. Dia tsy manome toko be anao loatra aloha amin'ny rapitso alahady a. So moa tsy misy zavatra tian'ny papa atao na hoe alehanay dia tsy tiako ny andisy fanantenananao foana. Eny ary fa mentsoa ihany raha afaka. Eny ary Mamiry be eto an-davaranga zany. Ka andehana ary aloha maka akanjo mafana e. Aleo zao ihany ka. Ifiko izany atsika izany. Fa inona moa ny ataontsika eto e? Ka zao e, i papa ny tonga teo. Nilaza fa hoe tokony efa hody hono ianao hoy ny ray aman-dreninao. Efa ny andro fotsiny tokoa aloha e. Tsy niteny ianao na dia efa ny ohatran'ny roa taona sy fanomezana sarobidy. Ka fantatrao ihany fa zarako aza mba hoe mbola nijanona kely araka amin'ny zareo tetiko. Fa ary dada moa izany mila ny fiverenako satria efa nihoatra be tokoa. Ka izay indrindra ary salony ho iresahako aminao izao a. Izao mijanona eto foana ianao. Fa ahoana indray? Satria tsy tiako sarahana amin'ny reniny zanako e. Fa inona aloha no tianao lazaina fa tena tsy mazava amiko mihitsy ka. Tiako ireo zanako ireo ry saloy a. Noho izany tokony ho tiany reniny koa zany. Tamin'ny fotoana nisian'ireo zaza ireo nefa ry saloy a. Lasa tianao azy a. Ahoana? Lasa tianay ianao? Eno a. Zany ny tena marina. Toy ny singambolo maivana tsy misy dikany. Eny tsy nisy ilana azy na hoe sornery azy ianao tamiko hatramin'izay. Nefa izao lasa singambolo maveza tanja be amiko ianao ankehitriny. Lasa tiako sy mahasaro-piaro azy ianao. Marina aloha fa mety hoe tsy misy fitiavana ao aminao ry saloy a. Nefa manantena fa hitsiry tsy kelikely ao anatinao ihany ny fitiavana. Efa manao ezaka ihany moa mba ahitanao hoe tiako ianao ry saloy a. Ahoana? Efa nakamba ny zasy ianao tamin'ny alalan'ireo olon-dehibe.
dia voatery tsy maintsy ikambana natao hoe sy ilay olona tena irinao hiara-dalana aminao ary a. Ka mampiasa ny saiko eto izao dia isandrako dia amin'naona izy raha hoe malala an'izao. Efa hatramin'ny ela ry no vonina iresaka aminy, efa nandinika sy nambadibady kela koa, ary efa tapa-kevitra hatry ny ela ihany koa fa ianao no safo-tiako vadiko sady efa reny zanako raha teo. Tsy fokoko ianao ry saloia, ireo fihetsika sy zavatra rehetra nataonao moa vao maika nitiavako anao. Dia inona moa izany fa tsy hijanona eto ilay singam-bolo. Sao tsy vokatry ny fonao kosa nefa izany. Ianao koa ka nany amin'ireo zanako telo be ireo ihany aza ve dia tsy anekeko tsy misy atakandro? Ay, dia ahoana ilay fitiavana? Mba lazao tsy misy atakandro koa ary. Mahay mambabo fo tokoa ianao. Nefa na izany aza dia tsy nieritreritra nisalovana ny Sandra aloha ahy. Manantena izany fa ho amanontolo ianao sy ny fitiavanao tsy misy banga. Ie, mampanantenanao tokoa ny amin'izany. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Onsy Vantso niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Vola itoy. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Don Bosco. Singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Velominy Onsy Vantso miaraka amin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa. Andro fa 20. Mansoatra ena. Tena androso tokoa moa izany. Tena efa ela tsy niditra tato aminareo. Aresika lasa lohy. Ho avy eo izy fa mipetrapetra aloha e. Efa reo ny ranom-boankazo sy ny gato. Tena hinana sotro tokoa moa izany. Areza ho azy ito amin'izao hoe fa nahoana no hoe tsy navela ho aty izy? Tsy hoe tsy navela nakaty izy fa resaka atsika rolo no atao eto izao. Dia mihaino anao azy izany chérie. Mihaino atsara ianao? Sady mihaino ano izany mihinana izany Sandra, miala tsiny aminao fa nanafiny zavatra betsaka sy nandanga taminao. Ahoana tsara? Nanao an'izany ve ianao? Eny Sandra, ny antony aloha dia tsy avamiko loatra fa noreo ray aman-dreniko e. Tena hazavao amin'ny Antsipria mihitsy aloha chérie fa tsy misy mazava amiko ka. Ka zao ary, fantatrao moa fa lahatokana toy izany koa papa na i mama aza. Natao ohatry papa no izany ka nanana tsirikevitra mba hananana taranaka maro. Dia inona nataony? Fanaraka tamin'ny mpanampina iray any ambanivohitra. Io rangahy io mantsy maro anaka ka nevitry papa fa tsy maintsy toy izany koa ny taranany. Natao ny fanarahana, trano be roa sy tambary ary omby maromaro ny takalony. Ny takalony inona? Ame taranaka roa avy amin'ilay zanany vavy, dia tsy ampahafantarina azy ireo ilay zaza rehefa feno roa taona ny zandriny amin'ireo zaza roa ireo dia alefa mody io zaza vavy io. Ohatray, nanao an'izany ve nareo? Dia papanao izany naka taranaka tamin'izany zaza vavy izany? Ka tsy papa fa iza. Ianao? Andraso kely aloha ka. Raha tena mazava amiko izany ny lazainao rehetra teo dia
misy zazavavy izay natao angalana taranaka roa dia ianao izany no hoe hanome taranaka azy mba ho anareo. Zany tokory Sandra. Trimia, tena marina ve? Marina tsy misy diso zany Sandra. Dia efa mananjanaka zany ianao io. Dia aiza le zazavavy zany? Efa mananjanaka tokoa ary Sandra. Ary tsy roa fotsiny fa 3 satria kamba namena dara io zanako fa. Andrekako. Mipetra aloha ianao hoe mbola ho lava ny eny resaka. Dia aiza zao zany zazavavy zany ka? Tsy iza le izy ry Sandra fa isalo ihany. Ahoana tsara hoe ry Jimmy. Salo piasa nareo? Mitony aloha ianao tsy piasa zany izy fa nentina nanafenan-javatra fotsiny. Ndray ry Jimmy. Dia sahanao tokoa ve nanao an'izany fa nga tsy tia ianao Sandra, fantatrao ny fitiavako ny ray aman-dreniko. Tsy tia anao izay hampalahelo azy ireo dia nanao an'izany. Misy koa ireo ray aman-dreny manao didiko fe lehibe. Iza no mbola nanao toy izany zao? Sandra, aza mametsiny an'ireo ray aman-dreniko ianao mafy tamin'izy ireo loatra ange ny vitsy dia vitsy taranaka. Fa na zany azy tsy tokony nanao an'izany zareo. Maninona zao raha nandrasana nanambady ianao? Losy dia ahoana zany ny toyany? Aiza zao saloy? Dia nifankatia tato koa zany nareo? Raha ny tena marina aloha tsy nisy an'izany teo aminay na teo aminy fa ny atateraka an'le fanekena ny tanjo nefa ahoany? Azo menao tsiny ary Sandra fa tena tiako kosa ny zanako. Dia ahoana tsy azoko mihitsiny? Tsy fokosarahana amin'ireniny ka noho izany tapa-kevitra ny hanapaka ny fiarahany eo amintsika. Ahoana tsara hoe ry Jimmy? Sandra, tsy misy ahavita toy ny reniny teraka. Aleoko ny reniny ihany no hitaizany zanako miaraka amiko eto. Ry Jimmy, fa nahoana ianao dia manao an'izany? Dia ahilika eo fotsiny avy. Ianao nefa mikasako alaina vady hatramin'ny voalohany. Saingy noho ireo zanako ireo Sandra dia tsy afaka ny hanao an'izany tsy maintsy ny zanako aloha. Voaza? Fa nahoana ny tsy vanitoetra toy izany ianao ry Jimmy? Tsy tsapanao ve izany ny habean'ny fanantenako hoe ho vadinao za? Sandra, fantatro izany. Nefa moa tsy misy azoko atao tsony ny amintsika. Aza mametsiny any saloy ianao fa so heverinao izy no misarika. Samy nanaiky ireo ray aman-drenina ihany. Tsy miraharaha an'izany dia inona zany ny teninao olazaina fa maika handeha Zao ry Sandra, mitsotra anao Tsy vaninareo menakavy Tezitra be izy. Eny, tena efa nanantena loatra izy. Soa raha fa tsy nilazaiko azy teo koa hoe voafafa tato anatiko ilay fitiavana. Io tanako ianao ry saloy Way, tena tsara sy mahafinaritra be aty. Ka ahoana? Tianao? Ie, tena tiako. Ary be olona. Ka maro ireo mpianakavy mandeha aty rehefa lahady toy izao. Ary tsy vitsy ihany koa ireo mpifankatia toasy ianao. Jimmy, ahoana kiry saloy? Tena tia tokoa ve ianao? Eny saloy malalako ary ianao no tia. Jimmy, tianao tokoa. Tena tia. Saloy, tsy hitako izay any many hafaliako. Jimmy, tena nafaly be ihany nandehanao ny teny hoe tia Zaho kosa natohatra fa tohatra ny tsy ho tia ianao. Marina fa hoe naneho fihetsika feno fitiavana na ame zavatra maro. Nefa rehefa tsy raika ny fon'le olona. Tena poiziko hoe natahotra toy izany ianao. Raha tsy izany dia efa ela angamba ny namalana hoe tianao koa. Vavaka fotsiny ny tsy sanylaza fa nitatehanaty efa mitena. Zany ve? Ka andohary aloha hipetraka etsika. Dia tonilako eto reo mipetraka. Tsy mahazo miala lavitra. Tiany Jimmy ve raha hoe ivondany eo an-tratranao
dia hijeran'ity rano be ity. Salo malalako a zay tianao rehetra, tsy matahotra ntsony afa tena tia tokoa le natao singam-boly nefa misy lanjany goavana tsy misy toy izany. Ny farana teo ilay tantarany toy nampitondraina ny lohateny hoe singam-bolo. Nosoratany Soza Marie Yolande. Novelominy Onsy Vantsoa, niaraka tamin'ny Valy sy Rakoto ary Sinaizy. Bruno Rakoto Malala no nandray feosina anaty tosa.